Miaraba tompoko, miaraba tsika menakavy indray. Dafa ahoana eto isika noho ny famindram-pon'ilay narolanitra sy ny tany a, sy noho ny fahalinanao mianaraka ny tohiny azo lazaina hoe fanalahidy ny fitahina araka n'ilay Andriamanitra sy Abrahama sy Isaka ary Jakoba, araka ny fitahian'ilay Andriamanitra nandefa ny Jesosy Kristy Tompo tety ambany masoandro, zay maniry mba tahaka ny nahatsapahany olona rehetra tena fitahina tsy nisy sanda satria nanompon'ilay Andriamanitra marina izy no atsapanao koa, fa afaka mitanao tsy misy sanda ilay Andriamanitra narolanitra sy ny tany dia mirary an'izany fitahiana zany ho anao, ho an'ny tokantranonao, ho an'ny ankonanao, izay rehetra anao ohatrany mantsy ilay fahatsapany ny Genesis 7:30 miresantsika farany teto hoe rehefa tonga tao an-tranon'ilay Egyptiana i Joseph, andevy la Joseph, sondreko tsara, andevy la Joseph, fa natahotra n'Andriamanitra. Tsika mantsy matetika rehefa andevon'olona, rehefa mahantra, rehefa piasa ambany, dia ohatrany tsy haitsika ny matahotra n'Andriamanitra, fa ny matahotra n'le patron sy ny matahotra ho very asa ny betsaka amintsika. Fa hoy amantsy anao, misekre goavana io Genesis 7:30 io, ahafahanao tonga lehibe indrindra eo amin'izay tanjona tianao hatongavana, mitahotra an'ilay narolanitra sy ny tany. Tsy ndreko tsy mila skidy, tsy mila kabal, tsy mila mpanandro, mila tahotra n'Andriamanitra. Ka mahatonga ny olona manao skidy, mahatonga ny olona manao kabal, mahatonga ny olona makany amin'ireny douane ireny na makany amin'ny mpitaiza, tsy tahotra n'Andriamanitra kosa tsy tahotra n'Andriamanitra kosa, fa matahotra ny ahantra ny olona, matahotra ny tsy ahazavatra mitovy an'izay ananany hafa ny olona, dia manao an'ireny zavatra izy. Ka misy olona maromaro teo aloha teo, anisan'izany Yakova ao amin'ny Genesis 7:20, izay tsy nanao kabal, rehefa tonga tany amin'ny tany Armanie izy azontsika jerevana zany hoe nanao kabal sa tsy nanao kabal, fa rehefa niresaka tamin'ilay nanao ny voadina izy tao amin'ny Genesis 7:20 dia miresaka izy hoe raha mitaha Andriamanitra ka manome mofo varo fitafiana ho ary tavavenao hatramin'ny raiko ako dia izay rehetra ominy dia omeko an'Andriamanitra. Hoy amantsy atsika hoe mifanipaka tsara amin'izay fanambaran'ny Malakia 2:10 resantsika manaraka zany satria tamin'ny teny an'ireny azao masy teo amin'ny fandanana teo anoloana dia eritreretintsika hoe tsy ao amin'ny baiboliny zareo amin'ny refay biblika kosa ary ve Malakia 2:10 miteny hoe zao toetra amin'izany ako ary voaiko aminareo mitanatana ny varavaran'ny lanitra. Ao tsara fa efa zay moa nampianarin'ny olona aminao mahatonga ny ampafolo-karenanao lasan'ny olona dia tsy teneninay aloha fa azavaina amin'ny telo, satria efa nyteneniko foana, tsy mpanao bricolage biblique tsika eto fa mpanao mpitondra fanazavana ara-baiboly, explication biblique. Ka ho an'ny olona zany efa nilavazeny ny olona ty vola sy ty arena ny sainy hoe raha te ho tahina dia tsy maintsy mandoa ampafolony, raha te ho tahina tsy maintsy mandoa ampafolony, dia mba hito kosa zay miteny hoe kose misy olona tsy nanao ampafolony, misy olona tsy nanao ampafolony ary tsy voatery nanao ampafolony ianao vao mahazo fitahina. Dia zay nitondraina aminao ny Genesis 7:20 sy ny Genesis 7:30 hoe non, ary afaka tahina Andriamanitra zay rehetra anao. Rehefa aveo anome anao ny famaritana ny fitahina amin'ny fahasoavana, ny mahatonga ny Josefa na dia andevy lan'olona izy tany amin'ny tany Egypta, dia nivimbona fahatahorana n'Andriamanitra foana
na teo amin'ny fantrano teo amin'ny fanandevozana azy ary fantatsika ny fiafarany ny bokyny Genesis ny amin'ny fiafarany Josefa zany fa tonga olona faharoa-panapaka ny tany Egypte izy fa le tahotra n'Andriamanitra atao foana ka tsotra raha ohatra zany hoe zay tena ataontsika betsaka zany ao am-potsika hoe zaranga afaka matahotra ny lenarinanitra sy ny tany aby afaka matahotra ny Adona afaka matahotra ny Jesosy afaka matahotra ny Yesoa na mahantra aza na andevo azy raha zany nataontsika ao am-potsika za nge tonga de miteny amintsika hoe miala mainy reo olona ataontsika hoe mpitady volany amin'ny fanitranao reo na ny mpanao skidy na ny mpanao kabala na ny ino izy ty na ny pasteur na ny apôstôly na ny milaza ny tena nokoenina reto raby reny de maka ny volanao i satria am'izay anao tahina miala mainy reo fa maninona tsy reny olony reny la manjary lasa mivelona amin'ny tsirariny satria misy adytsika izay tsy mety afa-po amin'ny toerana ametrahan'Andriamanitra atsika ka ny témoignage-ny Josefa apetrako tsara témoignage-ny Josefa apetrako tsara hoe na andevo ary izy tany amin'ny tany Egypta de mitondra fitahina ho an'ny hafa hafa izy ary afaka natahotra n'Andriamanitra ny dikan'izany mba oka zay raha mba ao anatinao zany saina ao anatin'ny Josefa zany hoe iazakazaka hoe ahoana no apetiny afairako ahoana no apetiny ny businessiko ahoana ny aplamina ny tokantrano raha mino any Yesoa ianao raha mino any Jesosy zany de hoe amatsanao katsaolo ny fanjakany sy ny fahamarinany fa omeny anao fanampiny ny zavatra rehetra matahoran'Andriamanitra matahorany lenarinlanitra sy ny tany alohan'ny hitondrako ny famaritana ny fahasoavana ny antsona hoe fitahina zany aloha hoe inona natonga ny Josefa tsy menatra dia misy tantara itsika loatra ny tantara ny lehilahy anankiray antsona hoe Joba miresaka ny Joba io mantsy na ny testamenta taloha bokyny Joba miresaka ny Joba io ny mpaminany Ezekela na ny mpaminany Jeremia miresaka ny Joba io ny fahasoavana any amin'ny bokyny epistily ny Jakoba miresaka ny amin'ny Joba lehilahy anankiray atao misoratra masina référence Joba satria lehilahy nireriavan'Andriamanitra sy saika no fitahany devoly na Satana zany tany amin'ny testamenta taloha aveliko ihany ho an'izay miasa de tsy saina ho fahasoavana ny karama fa tsosa le izy satria raha teanana mihoatra n'izay anananao maly anao ao anatin'ny fahasoavana de tsy voatery miasa mafy kokoa na manao mihoatra fa raha le valim-potenao tadiavinao karaha teanana mihoatra zany ianao de ozy ny fitenin'ny malagasy zay hoe mila miasa ohatry ny omby ianao zay vo tahiro zay vo mahazo zany amin'ny fahasoavana tsy zany izay no tonga ny baiboly miresaka nyty Joba ty na ny mpaminany na ny boky ny fahasoavana zany na ny boky faharoa io lehilahy antsona hoe Joba io dia tsindriko tsy hebreo tsindriko tsy israelita tsy israeliana tsy judaisme voalaza ny baiboly fa lehilahy nanam-pahendreny io lehilahy io tany amin'ny zanaky ny atsinanana rehetra ary akoatra ny fahendreny dia lazay ny bokyny Joba fa lehilahy nanana ny atao rehetra Satana teo anoloan'Andriamanitra narylanitra sy ny tany no milaza raha sokafanao ny baibolinao amin'ny bokyny Joba voalohany raha sokafanao ny baiboly eo atenatenan'ny testamenta taloha eo misy ny bokyny Joba etsy amin'ny ambininy fafolo hoy Satana mantsany Jehova tsy ianao fa nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina ny tanany manodidina izay ananany rehetra azafady no tahinao ny asa ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanondriny
I Satana zany no miteny teto hoe mahatonga ny Joba manana ondry aman'ondro manenika ny tany. Manenika ny tany dia satria notahina Andriamanitra i Joba ka asiana Andriamanitra fefy manodidina izay ananany rehetra. Zay no tonga anako nyteny tamin'ny fandarina teo anoloana hoe raha Andriamanitra nge mamelanao anao vilà dia Andriamanitra niambina ny vilànao io rehefa vita. Fa raha tamin'ny sikidiny na avitanao vilà, iza miandro ny vilànao sy ny arenao anatiny rehefa vita. Dikan'izay tsy maintsy anakarama sécurité anao na bodyguard na aka mbola ho any ampanao sikidy ihany dia maka fiandro ohatra. Na fa maty na tsy fantatro avy izay ataon'ny olona. Fa zay tahiny ilay naharan'anitra sy ny tany hoy Baiboly dia tahiny mandrakizay. Ka eto Satana ihany no miaiky. Satana no miaiky eo anoloan'Andriamanitra fa i Joba dia arovan'Andriamanitra zay ananany rehetra. I Joba io tsy mila nanao kabala. Io Joba io tsy mila nanao ino izy ty skidy. Tsy mila nakany amin'ny omby azy. Tsy mila nanao apafolo-karena. Fa nanenina izy no tahina Andriamanitra zay ananany rehetra ary nanenika ny tany ny ondry aman'ondrony averiko. Tsy nanao skidy, tsy nanao kabala, tsy nakany amin'ny omby azy, tsy nanao apafolo-karena Joba, fa no tahina Andriamanitra zay ananany rehetra ka tonga nanenika ny tany ny ondry aman'ondrony. Nahoana ianao no mbola resy lahatra ihany fa tsy afaka nitana ao Andriamanitra. Na ilay naharan'anitra sy ny tany raha vao tsy mitondra ny ampahafolony ka raha manao ianao navalo ny fisasaranao ho any amin'ny mpitarika ara-pivavahana anao na ho any amin'izay rehetra heverinao fa ray aman-dreny ara-pananao. Tsy marina zany. Boky anisan'ny lava indrindra ny bokin'ny Joba any amin'ny testamenta taloha, fa raha vakinao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany bokin'ny Joba dia tsy mahita taratra ianao ao amin'ny bokin'ny Joba fa nanao kabana zany lehilahy zany na nanao skidy zany lehilahy zany na nanao apafolo-karena fa no tahina Andriamanitra izy. Ny betsaka tao am-pony Joba nandritry ny andro mpiainany. Talohan'ny arenany, taorianan'ny ataka satanika anazy ho azy, taorianany namerenan'Andriamanitra indray ny fananany sy ny fiadanany, dia ray tao am-pony Joba tahotra an'Andriamanitra. Ary natonga azy ny teny tamin'ny vadiny mihitsy hoe monso ihany fa noraisintsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsika. Amin'izao andro fisiny ny serasera na bizy na raha-pivavahana izao raha ataoko hoe ilay olona tia arena sy voninahitra angamba ny teo amin'ny toeran'ny Joba hoe nanana ondry aman'ondry nanenika ny tany rehetra, tapitapikeo fahity, tapitapikeo maty ny zanany, maty ny mpiasany, lasa boky izy. Raha olona tia arena sy voninahitra dia ngamba mety trotratrotra tamin'ny Joba ny hoe andehanao kabala aloha iverenan'ny arenako. Fa i Joba tsy tonga tahotra ny Joba ny hoe andehanao kabala na andehanao skidy mba iverenany reto arenako reto. Raha ihany ny tahotra ny Joba, andeha tahotra an'Andriamanitra na inona misy eo amin'ny fiainako. Tsy nanao fanatitra mihitsy Joba hoe ohatraohatra ny fahity kely Andriamanitra na ohatrany fahity kely ary monsieur le mpanao kabala na monsieur le mpaminany na le monsieur pahita ohatrany maty ny vadiko, ohatrany tsy mety mihitsy ny businessiko rehetra, inona ny fanatitra tokony ataoko, atsendra tsy ampahafolo ny tsonony ilaina fa atsendra aparaky ambin'ny folo na ampasivony, fa maninona ny lasa fahity tsy tahotra ny Joba zany. Raha ihany ny ao an-tsain'ny Joba, mila matahotra an'Andriamanitra. Manana an'izany sainy zany ianao dia tsy afaka irereavan'ny olona tsony ny arenanao. Ka amin'izao fotoana izao lasa misy olona tsy miasa fa ny asany dia mampanankarenan'ny olona. Zany ve dia hitanao lôjika? Ohatrany hoe misy dokotera zany tsy miasa fa ny asany mitsabo olona. Dia izao zany ny fivavahana koa lasa ataon'ny olona ohatrany lasa tsy miasa izy fa ny asany mivavaka ho an'ny olona. Aiza no ahitanao an'izany ao anatin'ny Baiboly? Baiboly no resahako Baiboly no resahako fa tsy miteny organisation anatin'ny fiangonanao
marina fa misy adala-tsoratra masina nytenen'ny Mesia hoe zay mitory filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Fa Mesia tsy ny teny hoe zay mitory filazantsara dia omena fivelomana amin'ny filazantsara. Samy hafa zany. Ka ity tantara ny Joba atao amin'ny Joba voalohany sy ny Joba faharoa ity zany mampafantatra antsika koa hoe misy secret ampitahiana ho ahy, misy secret mpitahiana. Afaka mandrakotra ny tany rehetra ny fanananao, tsy mila kabala, tsy mila sikidy. Dia tsy mila manao fanatitra koa ianao hoe andeho any amin'ilay pastera fa nandeho any amin'ilay rabi koa dia tiany ianao dia ataovy manan-karena na tiany ianao dia ahoaka mba ho tonga ny jiny mba hiaro ny tranonay. Non, tsy mila an'izany ianao. Tsy nanao an'izany Joba. Tsy nakany amin'olona mpitaiza zavatra izy mba hiaro ny fananany rehetra. Andriamanitra miaro ny fananany rehetra. Rehefa tonga ny fotoana nandray fanapa-kevitra Andriamanitra hoe ho zanatoetra izy dia miaro le arena. Fa tsy rasa nakany an-kabala izy hoe hito mba azomikely le arenako fa mitady ahy. Ary marikoriko ry mamaky gazety be deabe no hita Antananarivo dia izany no lohateny gazety amin'izao vanim-potoana izao. Olona fahity nandritra ny 10 taona nasiny olona nakary ampitaiza olona tahaka izao dia lasa nanakary am-bevata. Manino ny Joba ny lasa fahity? Fa tsy nakany amin'ny pisikity izy, tsy nakany amin'ny mpanao kabala izy, fa natahotra an'Andriamanitra. Dia fantatrao ny fiafaran'ny fiainany tonga nanakarena ihany izy rehefa avy eo. Tsy mila hoe sendra tsy nanao ampahafolo-karena reka voaoziny, tsy misy an'izany. Iza miteny anao fa raha manao ampahafolo-karena ianao dia matahotra an'Andriamanitra zay. Iza no miteny anao fa raha makany ampanao kabala ianao dia matahotra an'Andriamanitra zay. Fa za kosa miteny aminao, nitahotra an'Andriamanitra afaka nananao namanitra fadiran'ovana ianao ary na manan-karena manana an'izao tontolo izao. Ka tsy secret mpitahiana ny ampahafolo-karena, tsy secret mpitahiana ny kabala, tsy secret mpitahiana ny sikidy. Ho amantsy anao, masoanao reny ao anatin'ny fotoana ray. Mety ndray andro, mety ndroa andro. Fa ny amin'ny tontolo lavitrezaka ny fiainanao dia tsy masoanao reny. Fiafaran'ny fiainan'ny Joba ahitsika loatra io tantara io mantsy. Dia fantatsika fa noneran'Andriamanitra avy roa en'le izy. Ary andenge jerevantsika ny fiafaran'ity fiainan'ny Joba ty ho an'ny olona le mpandotambo mpandotambo hoe andoha an'ity nanao an'ity mba atonga anako etiety indray ny fiainao. Tsy nanao an'izany Joba. Inona natonga ny Joba niverina nanan-karena inona? Inona natonga ny Joba niverina nanan-karena? Joba 2:7. Joba fa 2:7. Joba 42. Andininy 10. Joba 42:10. Ahoana natonga an'le arena niverina teo? Karaha sendra mba miena an'izao fantarana izao zany ianao hoe nanana an'izao ianao taloha nefa lasa tsy nanana n'inona ianao dia adalain'ny olona hoe mandana makary ampitaiza ohatr'izao, mandana makary ampitaiza ohatr'izao, ataovy aloha ny ampahafolo-karena anareo fa zany tsy hitahian'Andriamanitra anareo, na mandana makany ampanao kabala aloha. Tsy zany secret iverenany fitahiana eo aminao raha vola man-karena ny atseretinao fitahiana. Zao no niverena ny fitahiana tao anatin'ny Joba. Joba 42:10. Joba 2:7. Ary Jehova na Iadona na Jehova zany arak'izay amakitsika azy ao, arak'izay Baiboly ampilatanana antsika koa. Ary Jehova nampody ny fiadanan'ny Joba raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy, ka dia nanome azy indroa torak'izay nanana ny fahiny izy. Nanome an'ny Joba indroa torak'izay nanana ny fahiny Iadona na Jehova na Jehova na Yahvé. Inona ny secret na tonga amin'ny Joba lasa nitahina Andriamanitra avy roa no le teo inona? Nanao kabala ve izy? Nakany ampanao sikidy ve izy? Nanao ampahafolo-karena ve izy? Nivavaka ho an'ny sakaizany izy. Le sakaizany Joba masy tamin'iny le nanome tsiny. Aiza koa misy zanaka ny marina ka hotratra amin'izao, mety nanota tamin'Andriamanitra ianao, mety sao ny olona mantsy mahita tenenina foana rehefa manomboka hitany latsakara materialy ianao dia mahita tenenina ny olona.
manam-bola ndray ianao a makany aminao foana ny olona misambola ny olona mahita tenenina foana ny aminao ohatr'izany nataony namany Joba rehetra mametsiny any Joba mametsiny any Joba Joba ny teninao raha ihany ny fantatro na inona teneninareo za natahotra n'Andriamanitra ary tsy nanota teo anatrehany matoa lasa ny arenako tsy anangy areny tsy ana reny Andriamanitra nanome an'ireny arenireny ho anahy ka matoa lasa reny nalain'Andriamanitra zany a zinona moa zange kakana kely zange vovoka zange any amin'ny Joba 7 izy miteny hoe ohatran'ny ahitra ohatran'ny rahona ohatran'ny zavona tsy afaka manao na inona ka na inona mezatsininareo eo a raha ihany ny atapoko tsy nanota tamin'Andriamanitra zao situation misy anahy afaka matahotra an'Andriamanitra namahanitra azy na tsy tia atsony ary ny vadiko afaka matahotra an'Andriamanitra ozy Joba mifanao démonstration teo foana i Satana sy Jehova na Adona na Jehova na Yahvé mifanao démonstration teo foana ny fiafaran'ny olona mety hatramin'Andriamanitra ho avoaka-pandresy zay foana no niteneniko anao teo hoe niseho ny zesy tany ny olon-kendriny Egypta teo anoloany fa Mosesy sy Arona fa ny farany no hoan'ny tiany Mosesy ny tian'ilay omby asiny Farao asan'ny apôstoly toko 9 niseho ny zesta nge zany Simona mpanao ody zany hoe any aminy ny herin'Andriamanitra fa rehefa nahita Petera sy Jona nanao ny herin'i Jesosy avy any Nazareta izy ngiara indray avy eo no teny hoe tsy hanompo an'ity tsony afa ianareo maherino izany ieto Satana niseho be zesta teo anoloany Adona hoe mahatonga ny Joba manompo anao nge satria manan-karena izy ary zany misy na am'izao fotoana zao ary mahatonga ny olona tia makany am-piangonana tiany olona mihitsy any am-piangonana io ilay teneniny ambony pilipitra hoe ny fianakaviana Rabesona zany miteny amin'ny fiangonana fa izy no anao pilipitra ny fianakaviana Rabozilita zany miteny amin'ny fiangonana fa izy no ame 4 amin'ny paster ny fianakaviana Raiksa sy Greka zay zany de miteny fa izy no anao ny trano vato mpiangonana de maro seza spesiala le olona am-piangonana de zany ny tiany makany am-piangonana fa rehefa mahatra izy lasa izy miloka amin'ny adina koa lasa izy miloka amin'ny doa fotoana tokony andaniny am-piangonana lasa izy makany fa rehefa le mitondra 4 be izy ty soratana ny valopy de hoe ty amin'ny pastera ty ho amin'ny sampana zao ty ny sampana zao na voansery ary izy tonga any am-piangonana ihany lasa ohatr' zany ny référence anotontsika an'Andriamanitra sy atahorantsika an'Andriamanitra de zao matsy ny mahafinaritra ry havana io Satana io ny devoly zany io tsy mahalala ny ao am-potsika mihitsy io tsy mahalala ny miafina ao anatitsika Andriamanitra ihany no mahalala ny miafina ao anatitsika fa Satana tsy mahalala de neverin'ny Satana fa anankiray amin'ireny olony ireny Joba hoe raha vao mahatsa io jerevinao io Adona tsy manompo anao tsony io ianao aza mety fitahany olony zany Satana tsy mahalala ny ao am-ponao ka pratique Joba tsy fantatry Satana ny comportement fa Andriamanitra ny nalala ny miafina hoe ndany atovy alao ary ny arena rehetra eo amin'ny Joba lalanao hoe mbola atahotra anay ihany sa tsy atahotra anay finalité ho iamajanao Mosesy foana no mivoaka-pandresy teo anoloan'ny Egyptiana Petera sy Jona foana no mivoaka-pandresy teo anoloan'ny herin'ny Simona mpanao ody i Abrahama foana no mivoaka-pandresy teo anoloan'ny fanafiana nataon'ny mpanjakan'ny Kaldea ho iamatsy anao tsy nao ve nivoaka-pandresy eo amin'ny situation rehetra misy anao aza de matimatiny hoe andehanao ampahafolo-karena fa sena mba izany koa no azahoako tomobily na andehanao ampahafolo-karena fa sena mba izany koa no no avitakotrano be manana ny lala-tsainy Jakoba na Yakova raha tahin'Andriamanitra anao de manova fa tsy vidinao amin'ny ampahafolo-karena ny lanitra na vidinao amin'ny alalan'ny fanatitra omby na ondry na voromalany ny fidirana ao amin'ny sinagoga amin'ny andro sabata tsy azo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra raha mino ny soaina ary ny témoignage teneniko taminao tamin'ny Joba teo Andriamanitra no miaro ny arenao matoa hoe nelonan'ny olona ianao de hoe nasin'ny olona hoe ohatran'ny hoe blocage zany tsy afaka androso amin'ny herin'ny ody
de hoe tsy afaka miala amin'io mihitsy anao raha tsy amboarina ninona izy ity ny andronao ohatra atao mifanaraka amin'ny vitanao ny fiarikarenanao ny any akanjo zao anaovanao atao mifanaraka amin'ny vitananao de zay anao vao manan-karena re olona miverina nanan-karena tsoba fa ngaizina akany amin'izany pisikidina mpanamboatra ny vitan'izany hoe andao atao amboarina ny andronao ry havana amin'ny fandarana manaraka mihona fa afaka hiteny ianao ao arin'ny fiafaran'ny fandarantsika manaraka fa lelana vehivavy na ankonina natokantrano tena tahin'Andriamanitra ianao de le tahin'Andriamanitra tokoa zay ndray aloha ny androany minitra ho any antsika moa no miresaka eto somary fofo izy ity afaka hiverenanao inona amin'ny radio na amin'ny YouTube tombo fahalalana tombo fahasoavana ndahoary